Manona ny arahaba mba hampirarintsoa ho antsika tsirairay avy izay manaraka ny fandraisana ny mofinaina indray amin'ity zoma fa 20 volana janoary ity. Misaotra ny tompo fa mbola velonaina somatsara ianao a, misaotra azy isika satria mbola afaka mandray ny famindrampony ihany koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny isan-danitra fifaliana ho anay indray miaraka aminao amin'izao maraina izao. Misaotra tompo satria tsy mba mandao anay tokoa ianao fa mihevitra izay rehetra mahasoa anay, ary ihany koa manao izay fomba rehetra mba hahatongavanay ho amin'ny fahamasinana tokoa ary mba ahafahanay mifandray aminao amin'ny fahafenony amin'ny fotoana rehetra. Mitenena tompo fahavoniko iaino anao izay, anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe manao soa amin'ny mpiarabelona. Nalaina amin'ny abolana 7:7 manao hoe aza mamihina soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany, amen. Vonina tokoa ary manery tokoa ny fonim-pamonjy handray antsika ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra. Hany ka eo amin'ny teny voalohany indrindra izay tokony ampiasaintsika amin'ny fanantonan'Andriamanitra dia nasiany toky milaza ny fihavanantsika amin'ny tsotoa ilay manao hoe rainay hozy izy, raha teny hoe rainay izay any an-danitra. Raha antsointsika hoe ray Andriamanitra dia ekentsika fa ny zanany rehetra dia rahalahintsika ihany koa, ary isika tsirairay dia kofehy eo amin'ny tenina anankiray lehibe, dia ny olombelona rehetra izany ary samy anisan'ny fianakaviana anankiray ihany tsika. Tokony voafoaka ao anatin'ny fivavahantsika tahaka ny tenantsika ihany ireo olona manodidina antsika, ary tsy misy na iza mivavaka marina raha ny fitahiana ho an'ny tenany samy rery ihany ny tadiaviny. Fatorana matanjaka indrindra no mampifatotra antsika amin'Andriamanitra, ary ny fisehon'ny fitiavan'ny iray dia tokony hanetsika ny fitiavan-dray lalina indrindra amin'ny fankasitrahana lehibe indrindra ao anatsika. Fa ny tsina tsy miva mandrakizay ny fototra ny lalàn'Andriamanitra, ary izany dia voarindra tsara mba hitondra fahasambarana ho an'izay mitanjina azy. Amin'ny leson'ny finoana izay nampianarin'i Kristy teo an-tendrombohitra dia voambara ny foto-kevitra ny tena fivavahana marina, mitondra ny olona ho amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny fivavahana, kanefa tsy mijanona hatreo ihany, natao hiainana ny foto-kevitra ny lanitra mba hanampy sy mba hitondra fitahiana ihany koa ho an'ny taranak'olombelona rehetra. Ho tian'Andriamanitra amin'ny fony manontolo ny tena zanany marina, ary ho tiany mpiarabelona aminy tahaka ny tenany ihany koa. Hevitra ny momba ny hafa izy, ny tena fivavahana marina dia asan'ny fahasoavana ho am-po izay mampitobaka asa tsara eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny manodidina rehetra, dia tahaka ny renirano mikorina izy ireny avy amin'ny loharanonaina. Tsy fandalinana sy vavaka fotsiny izany ny fivavahana. Miseho amin'ny alalan'ny asa tsara ny fahazavana kristiana, amin'izany no haneken'ny hafa azy. Tsy tokony hosarahana amin'ny raharaha andavanandro ny fivavahana, ary tokony lohalaharana sy ho hamafisina ny raharaha samihafa atao. Raha tena mifandray marina amin'Andriamanitra ny lanitra ny olona dia ho voatefy ny fanahy avy any an-danitra ny fiteniny, ho voatefy ny fanahy avy any an-danitra ny asany, ary hanome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'izay rehetra atao, na ao anivon'ny asa, na ao anivon'ny fitarihana, na ao anivon'ny andraikitra, fa tsy ho fizahozahoana na fisehoana na azahoam-boninahitra ireo antraikitra rehetra omeny Kristy antsika, na ao anivon'ny fianakaviana izany, na ao anivon'ny fiangonana, ao anivon'ny toerana rehetra izay mety ahitana antsika sy iantsoana antsika hanao ny asany. Aoka dia ampanetretena sy ampitiavana, ka hikatsaka ihany koa ny mahasoa rehetra ho an'ny mpiarabelona isika. Amen. Afaka isika ry Tompo-Andriamanitra eo, misaotra anao indray ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo satria eo anilany mandrakariva ianao.
eto izay dia manantona anao amin'ny fo mangotrakotraka tokoa mangataka tompo mba nadiovanao anay tokoa ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra ka ny fikasanay rehetra tompo raiso eo aminao, ny alahelonay rehetra raiso eo aminao. Aoka izay rehetra mahasoa anay ihany no tanterahanao aminay ka atonga soa ihany koa ny mpiara-belona aminay, ary aoka tokoa ho tanteraka aminao ny fanirianao aminay dia hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.